zany ato amin'ny firaisankina dia nametraka an'izay firaisankina zay. Zahay taty Morondava zany ny candidat C10 dia tsy nieritreritra hoe misy plateforme roa telo, misy plateforme anankiroa fa zahay dia nitambatra ho iray. Ny mpanohatra aty dia nitambatra ho iray satria zavatra iray no iarahana dia ny fanolorana an'izao fitondrana zao, fialana amin'ilay jadona sy zavatra rehetra tsy mety izay ataon'ny fitondrana amin'izao. Ka zahay zany dia efa nametraka an'izay hoe candidat anankiray ihany no hitambarana rehetrarehetra io, tsy misy ny C10 zany aty Menabe dia tsy manaraka ny rindran-damina izay nataondreo any Antananarivo fa izay mahasoa ny Menabe ity no ny mahasoanay. Ka rehefa nifandinika zahay ireo, zahay folo ireo dia nipetraka hametraka candidat anankiray no eritreretiny firaisankina. Nao moa toa nanontany hoe ahoana maheno zay hoe ianao tokony io mety rapitso afaka pitso angamba antsika dia hary an'izay zavatra zay, fa amin'izao zany mbola tsy afaka miteny satria tsy zaho aty no mametraka mivantana an'izay fa tsy maintsy ny lehibe ny firaisankina avy Antananarivo no mametraka ny taratasy manendra izay ho candidat zay. Ka dia zaho moa zany efa mampiseho ny fahavononana satria tsy voandroany nanavana an'ity fa efa indroa mandeha angamba zay no niatrika fifidianana manao an'izao dia isan'ny mba naharesy ihany dia manantena zany hoe tsy maintsy petraka amin'izay candidat. Menabe zany efa nifanaraka zay mpanao politika aty, zay mpitarika politika aty Menabe fa ny antsika dia tsy mila mizarazaray ny plateforme fa anankiray ihany tsika, anankiray ihany ny candidat tolotra dia hitambarany rehetrarehetra io. Ianao zany tsy ahita eto Morondava hoe io misy mpanohatra anankiroa samihafa, fa dia mpanohatra anankiray ihany fa dia izay adversaire moa mbola tsy fantatra hoe iza no adversaire amin'izao fa hatreto zany ny firaisankina dia candidat tokana no atolotsiny eto Morondava.